sotranao nanome ny fitenenana tsika barako ia tsy manino le miaraba ny atao amin'ny polisy-pirenena amin'izao fa 5 taona izao 10 taona izao dia omentsika tehaka be ry zareo. Ny manarak'izay dia ny polisy-pirenena dia mitandro ny filaminana zany miaramila ny tompo ry zareo satria filaminana sy fiadanana tadiaviny eto amin'ity tany ity. Dia manarak'izay zao moa zava-misy izy maintsy atrehana fa tiaka izona dia izao ny raha tiako tenenina ho an'ireo olona izay mbola milaza fa hoe mankasitraka na mahita ny fitezana izao fitondrana izao dia izao manana taranaka ianareo, fantatrareo tsara mihitsy fa ny Madagasikara dia atsika rehetrarehetra ary na tsy hoe ianareo akory no eo amin'ny toerana dia anjaka manjak'izay eo ianareo fa manapetra ihany zany ka ny zavatra tiako tenenina dia izao dia nio ny tenanareo sy no ihany koa no avy ny taranaka satria sy ny oeraoeranao androany sy ny merci présidentanao androany niatoka no avy ny taranaka ao fa reny zavatra hita tany Nepal reny dia efa taratra hoe ohatran'ireny ny olona zany rehefa masika, ohatran'ireny ny vahoaka rehefa mirehatra. Afatra ho an'ireo mpitondra fanjakana izay tarihany Giaflo mambahoaka dia izao. Raha mbola hitanao hoe tsy mirongatra ny vahoaka, tsy mafana, mbola tsy feno tsara ny kapoaka dia mbola tsy tara ianao amin'ny fanapahan-kevitra. Fa azandrasana ho feno ny kapoaka ny vahoaka ary mpitondra vao hanapa-kevitra ianao fa raha izay no andrasanao ho tara ianao. Sy mbola eto moa izy ho amin'ny ankehitriny tena zava-dehibe no nambara tao anatin'ireny sehatra maro isan-karazany ireny ary ilaina ihany koa ny fampahafantarana ny amin'ny hoe inona moa zany ny zavatra apetraka eto amin'ny tany sy ny firenena. Be dia be mantsy ny resaka noresantsika teny am-piandohana sy ny hatramin'izay teto amin'ny onjam-peo ary anisan'ny mamerina izany tsika amin'izao fotoana izao izay noresahan'ny mpitondra tamin'izany fotoana izany rehefa tiazo ilay toerana izy ny amin'ny hoe anao sehatra bebe koa sy amoronasa ho an'ny tanora tadiditsika izay aiza zao zany zao izay sehatra zay ho an'ilay tanora aiza le sehatra asa le nitakina tamin'izany fotoana izany izay le tenenina teto foana lazainareo amin'izany hoe nareo dia manan-kena be fa tany lasa mpanohatra tsy maninona aloha zay fa rehefa mampatsiavy izy zany dia fahatsoana ohatranao zao mananjanaka telo ianao nareo mivady rehefa miteny le zanaka anankiray hoe nampatsiahana an'izao ianao papa maman aloha papa fa sy maman manko tsy nampatsiahan'izay ianao papa tamin'ny 30 volana oktobra taon'ny 2024 tsy hivoaka ato dia efa miteny azay zao le taona nefa lefa 2024 dia mampatsiaha amin'izay zany ny tenanay amin'ny mampanao gazety anay ny zavatra misy noho ny tanysaina teto hoe inona ny zavatra misy tao anatin'izay le zavatra misy tsy mipetraka zao nareo dia milaza ny ray raha tovinarivo santa hoe afaka 2 herinandro dia hipetraka ny 500 megawatt nareo ragaza mampimeraka nareo tena mariny zany aza mampimeraka nareo lasa kobaka ambava mibetsaka ao anatin'ilay sehatra naovana kopa-tany no raha tolo-janary sia manaraka tsy tapaka ihany koa ao anatin'izay sehatra izay ny zavatra apetraka tsika eto zany tsika nanao an'ilay hoe anao kianja anao hôpitaly anao université anao sekoly fanabeazana fototra sy ny makanymakany hoe manara-penitra aiza raha zao le manara-penitra tena mipetraka ve zany le izy fa hitatsika amin'izao fotoana izao fa tsy manaraka an'izany ny zavatra misy ato amintsika sola ka hoe so dia ty Madagasikara ity mihitsy mila leva sanina
so de izay raha mety kokoa e. Raha ohatritsika ka ampita zay foana ho an'le sahako ny resaka momba ny fampitahana izay atao be de be manko ny olona miteny aza mampitovy lakana manjahatra ary maro jona tsy mampitovy lakana manjahatra tsika firenena mivita amin'ny firenena hafa ve tadioma zavatsara fa zany firenena kely taty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina zany nosy Maorisy zay tena nanovo ary nitrandraka ny fandrosoana teto Madagasikara tamin'izany fotoana zany tamin'ny teo anelanelan'ny repoblika voalohany sy ny faharoa teo izy tena nitrandraka teto Madagasikara hoe ahoana ny tena lasa mandroso ohatr' zao lasa madio le Madagasikara lasa ohatr' zao be de be mihitsy ny zavatra trandrahany teto rehefa voatrandrahan'izay raha tovinarivo ao anatin'ilay izy nataony le zavatra tsara nalainy teto nataony tao amin'ilay fireneny tsy mahagaga raha mandroso be izy ao amin'ny ankehitriny de tsika indray lasa tiarinana ary lasa tena tiarinana lavitra be mihitsy na nyresaka momba ny fahadiovana na nyresaka momba ny lalina migodana zany lasa tiarina be atsika aza miresaka mihitsiny nen'olona rehefa tena vita ny ainga teo amin'ilay netombohany hatrany amin'le nefarany amin'le lalina migodana be hatrany amin'ny 5-20 kilometatra miodikodina ao anatin'izany fireneny zany zay izy vao nitokana anazy io vao nametraka anazy hoe ity tsy ny antso olona avany ivelana fa ry zareo tao ihany tsy ireo ny firenena afrikanina tia Ethiopia rehefa nanao izy le toadrano anisan'le goavana be 1 kilometatra sy 400 metatra izy zay tsy ny antso izy hoe tia ny filoham-pirenena tiana fa ny prime ministre ihany tena vita le izy ny etsika eto mba tsy tenenako zavatra hafa mitondra jirona koa iny le filoham-pirenena izany hoe le zara andraikitra mihitsy zany eto amintsika tsy mipetraka amin'ny tokony ho izy fa samy manao an'izay saim-patany alao foana le filoham-pirenena raha zany nanendrena maninona raha ravana any reo e afaka atao izy zany de tsy reo nge mihinam-bola nay fotsiny e tadioma zavatsara fa miaingany ny mpitondra ny prime ministre sy ireo mpandihany volanay no hoanin'ireo ka maninona raha tonga de atsatra zany reo hoe rehefa vitanao de ataovy ihany maninona moa raha ohatra sosikevitra reo olona ao anatin'ny manana ny fidim-bahoakany ana le any an'le fidina foana e io zao andeha ndray tsika ny fifidiana lo olona de jereo tsara misy ndray zao fa namana fa miandriandry tendrena satria tsy samy sehatra le vahoaka satria tsy tiany vahoaka tena tsara koa aloha ty le kisarisary ataonareo ty e enjana koa le olona hoe tia indray ho ny kabesony Raoul Din nareo raha tena mahato zavatra mazava koa raha le izy ao anatin'ireny maninona moa zany raha le any anatin'ny zavatra misy eto amintsika no apetratsika mazava no hoe inona ny zavatra misy ao anatin'izay se le fametrahana mazava tiako resahana de no hoe tsotra hoe reo olon'ireo voafidy eny anivon'ny antenimera-pirenena ao anatin'ireo olona ao anatin'ny anteny ohatra ty resahako ty o raha ohatra hoe mety de ataovy rehefa tsy mety de ajanony ohatra le fanaoanareo anazy ao anatin'izay sehatra izay mametraka ianareo hoe reto na ava amin'iza na ava amin'iza ka fantatra fa nanona vahoaka be tao anatin'ny fahari-piadidiana nisy reny rangamba atao any anatina ministra satria reny ne olom-boatendry reny ne olom-boafidy mantsy azafady fa tsy olom-boatendry fa raha ohatra ka le olom-boatendry ny apetraka reo eo mazava ho azy fa manara-drenondrano izy kofe manara-pandraitra fotsiny eny de zay lalany iny voalohany iny le manara-davahana de izany zavatra rehetrarehetra zany zay le tsy mety eto amintsika fa mifametrahana mazava zany de tsotra no hoe reo zavatra efa novolavolaina hatramin'izay teto Madagasikara mitondra atsika maka sola ka hoe pitehana le sehatrasa zay misy eto amintsika ohatrany hoe ny air Madagasikara ny jiramaty pitehana de ianareo no hitady zavatra hafa ao anatin'ilay izy andonana zavatra hafa ao anatin'ilay izy sy maro isan-karazany fa tsy mangarahara efa hatramin'izay efa tsy mangarahara ny fitondrana teto e tapitapohany tonga teo anatin'le fitondrana ne de nanao an'e raha le an'le mpitondra le ty ivelany sy le mpanara-disy le mpanao merci présidence le eny tompoko de mahita mihitsy ny misy fandrosoana eto Madagasikara mba tenena ary ny olona ihany betroka
mba teneny ny olona ny mainty rano, mba teneny ny olona ny vanga intrano ny Besalampy, mba teneny reo olondreo misy ve zany fandrosony zany any am'ireo faritra ireo. Fa raha miainga eo Tsoromandry tsika makany mainty rano tena teny anareo mazava enjana zany a, tena enjana zany a, zany lalana zany raha miainga eo Tsoromandry mandrapatonga any mainty rano zany. Fa ny antony tsy anaovanareo azy io, zay moa zany le lazay le mpitondra am'izao fotoana izao, tsy misy ninina ono ao raha miainga eo Tsoromandry makany mainty rano. Le tenenile tsisy ninina zany, sady tsy misy vokatra, tsy misy be deaibe, le tsy misy tompontsoa, de tsy anamboatra an'io lalana io mihitsy zany. Tejereo le lalanao. Raha ny mpanao ralia raha mpiazakazaka amin'ny fiara na moto tsy andeha am'le lalana mihitsy, satria tena ratsy de ratsy izany lalana izany. Fanaovana ralia zany manaraka fenitra, fa tsy hoe akory misy manko ny olona rehefa lalana ratsy tamena be de afaka anaovana azakazaka fiarakodia tsy mivaliny, fa misy manaraka amin'ny fenitra akory eny. De ao anatin'izay sehatra rehefa tsy misy tompontsoa anareo hoe zany de tsy amboarina le lalana. Nefa n'izany ny alasahirana takiny vahoaka aminareo. Any Antsalovo zany makasitraka ny solombavambahoaka avy any Antsalovo. Tena enjana io efa nalehako io. Raha miala atia mainty rano de ohatran'io mandeha any Mazangaza any lalana. Any le Antsalovo. Fa manjaka any hatramin'izay ka hatramin'izao de nidalo. Ianao zany ao anatin'le faritra, satria ao anatin'la izy tena zao tsika raha mandalo any be deaibe ny olona avany, fa tena fahirano tanteraka. Ny atsika eto mbola misy rano ihany, fa tena tsy mahita rano intsony any ka le olona efa mipetraka teo amin'ilay toerana nandritry ny taona maro tsy maintsy mifindra midina ambany kokoa any am'izay misy rano. Zany hoe mandao an'le tanàna ny tanteraka izy de manorim-ponenana any am'le faritra izay hitany rano. De reny olon'ireny lasa le tsika eto lasa le mpitsoponenana miala any amin'ny faritra misy anazy de findra any amin'ny faritra anankiray, tsy ohatra le any ampitan-dranomasina, le hoe miala ao Maroka de tonga any Espagne. Fa izany zavatra zany nefa ny tokony arindra eto Madagasikara hoe inona mba tsy ampitsoponenana ny reto olon'reto fa hiazonana azy ao amin'ny faritra zay misy azy. Ohatra raha jerena hoe tsy misy fahalemana intsony de zay mampitsoka le olona, ametrao ametrao mpitandro filaminanao. Raha tena mandalo eto le FBI ataovy mampanao fampiofanana izy hoe ahoana ny hitandronay hoe fa tsy hainay le izy. Le izy koa tsy fantatra na misy na tsisy raha tovinareo hoe misy an'izany ve eto, fatra veriverezina fotsiny le zavatra. De ny zavatra atao zany ao anatin'ireny tsy mitsoponenana intsony le olona, fa mametraka kosa ny ny atao amin'ity faritra inona zao mampikakaiky ny olona rehetrarehetra ao amin'ny faritra Atsimonosy io, resaka rano, resaka kiheret, resaka tsy fisin'ny fambolena sy ny fiompiana satria potika sy maty zany rehetrarehetra any ka lasa mihinana voandraketa ny olona any. De apetrao zany le nitenenareo tany voalohany zay ranga de ametraka ity le orinasa le nitenenay tamin'izany fotoana izany atsanganay am'izao. Raha izao nareo manao mbola tsy tara, fa raha le anao le tohadrano nareo fa tara. Ny an'olona tao Etopia 14 taonako, raha le nanomboka vao natokavana teo zao nanaovanareo tohadrano anisan'ny goavana koa tao amin'ny vangain-drano za mino sy matoky, fa tsy horerinaratra intsony sika teto Madagasikara. Inona ny olana tsy andraisana fepetra reo le angovo azo avoazina amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro, vidy takelaka lehibe le misitona herinaratra de misy mitazona vatoaratra le ty ambany. Inona ny tsy anaovana an'izany reo le apetraka be deaibe reo zany, de reo le mitsinjara etseroa izarana an'izany isa tokatrano ohatra manafatra an'izany. Firy tapitrisa ny vahoaka eto Madagasikara, firy tokatrano zany aloha zaraintsika tokatrano. Manafatra an'izany dia nareo jiramaty any maka an'ilay vidiny ao anatin'ilay izy sy mampiodina an'ilay izy. Tsotrany vitany ilay izy, tsy mitaraina intsony ny olona. Zay ny olona vao hiteny hoe merci président angamba voavany olana. Fa izao aloha de tsy mahita vahaolana mihitsy. Any ka rehefa misy sosikevitra zay tena hita fa tsara ary tena azo tanterahana sy mampilendalenda ary mamahany alasahirana ny vahoaka zay hoentin'ny sehatra avy aty amin'ny fanoherana, de menatra ianareo hoe zareo tena manaky ka mahinona na tsy atsonareo reny olon'ireny manana le vahaolana izy
amin'ny hoe tsy adidiko zao samyrero fa adidiko zao ianao miaraka mampandroso ty Madagasikara ty de apetraka le izy hoe ty zany le fampandrotsony eto fa aza raisinao fahavalo aza raisinao hoe hevitry ny mpanohatra zany fa raha hevitra hita fa hampandroso jereo tsara firenena rehetra de apetrao amin'ny tena izy hoe ianao tena mahavita alla izy tsy misy teritery satria tonga eo ambaninareo eo koa de lasa eo ambany vahoan'ny tsy haiko fa miosehatra malalaka izy afa mivelatra tadidiko mihitsy ny le ministra namana olona tsara te tsy teneniko ny andraikitra fa efa nanavatra foana izy efa hita le vahaolana teto Madagasikara am'izao fitondrany zao tam'izany ity moa zany mbola mitondra efa mipetraka tao anatin'ilay izy le fandrosoana satria efa voavatsy kelikely ary efa mipakatany an'le goavana fa rehefa mba miteny izy satria mifanatika teo zany amin'ny reto le mpitondra de reto le tsay de reto le ay de rehefa mandeha ny adevitra de nandonda tabatra amin'ny ministra hoe Andriamatoa-Tsay tsy izany ny anaranay fa izao ary io efa hitako mampandroso io ary efa hitanareo nga mafandrosono le izy de matsapa le olona hoe efa hitanay ary mipakany an'le vahoaka le fandrosono fa tsy azonareo atao atreto fa atreto ihany hitanareo am'izany le trindry ao anatin'ilay izy zany hoe gejain'le olona le izy tsy hipakany an'le vahoaka hitantsika fotsiny ohatra afaka atao ihany ny mampiodina ny jiramaty rehefa ohatra manao baolina ny sanina ny bariaty eo tsy le resaka momban'ny fanaovana baolina kitra ny ratsy tsy le sanina tsy resaka bary ihany ratsy tsy le herinaratra any bary ihany no tedaviny vahoaka fa herinaratra fa any vahoaka miasa zay io tedaviny io vita le izy zany ve de tsy hay ny teninareo tamin'ny voalohany ame 700 megawaty apina an'le teo lasa 700 sao de lefa mafisam-peo lefa hainao ara ty teneninao ty zao ndray nareo miteny an'le 500 megawaty sao de mba fana mafisam-peo ndray ara izy ty efa tamin'ny volana maritra ny fampanantenana tamin'ity taona ty zao tsy tateraka le izy le tsy voaka teny Ambohimanambola ny fa 30 volana oktobra taona 2024 tsy tateraka izany membotra lava voaka miditra oatra ny lelon-jaza le resaka de zao ndray nareo mampanantena de tereko masaka atao voalobo-tsaza ndray zany ny ministra zay tonga hoe roa herinandro tsy main nisy ministra ty teto amitsika rehefa nanao famelabelarana ianao hoe de mato ministra telo herinandro tsy mahita fahatapahana ny anareo moa jiry foana ny teneninareo fa aiza zao le izy aiza ny efa rany le izy na le olona raha voadaka teo am'le toerany manana fanapahan-kevitra ihany ve ohatra hoe raisitsika am'le DG-ny ACM maniny efa telo herinandro teo arina vo hoe nitsofina le olona ohatra amin'ny hafahafa ohatra misy zavatra tsy mazava nitsofina makaiza le olona nitsofina nakany ampitan-dranomasina ve tokony apetraka nefa misy am'ireo olondreo zay le teneniko teto nefa misy an'ireo olondreo nampidiriny ery an'le fonja leny aminay ny avaradrany na reraka ty ereo zany mba misatatra anazy amin'ny fomba ofisialy aho mampomele izy fa tena zany mivaliny valibabena ny faritra avaradrano tao anatin'izao fitondrany zao zay tsy nisy zany zao tena azo tenena tsy nisy tao anatin'ny 5 taona zany faritra zany anangananareo fonja hainareo moa zany tantara zany mba jerena ihany le faritra tokony ananganana an'le fonja satria zay heritreritrareo de ny fandraisan'ny olobe ao tanàna sy ny zavatra misy ao le tanàna fanimba zibana ny asin'ilay faritra no ataonareo ao anatin'ilay izy satria na ny mpitondra anisan'ny tena hoe nanana ny sotoavina teto Madagasikara sy ny tandro an'izany tony nianaka Andriamaso tony lalam-pandrenana tsy sananao an'izany mihitsy tao fa ianareo de mahita am'izao fotoana izao fa hoe ao ny ametrahana an'le izy de efa nametrahanareo rehefa nytenenina teto moa le izy rehefa mba tonga ny loza voajanahary isan-karazany de aloha mba atao ohatra ny any amin'ny BNGRC tehirizana vokatra reo na ametrahana olona tsy nentinareo fa nampidiranareo olona rehefa niteny teto zahay hoe de hipetra-potsiny ao aveo zany io de nampidiranareo olona misaotranareo aloha fa efa misy fonja zany mba ahafahanareo miditra koa rapitso de efa miteny azay ny zavatra misy zany eto amin'ny tany sy ny fireny tsotra ao anatin'izay sehatra izay amin'ny fametrahana
raha tena anana an'izay fampandrosoana izay jereo aloha vahoaka ao aminy salama ve mivahoaka ao aminy rehefa salama ny vahoaka ao aminy tsotra ametrao le orinasa zay ny tany sainareo za zao raha mitanisan'le orinasa le niteneninareo teto de oziny nareo zay indray nefa nareo no miteny hianangana orinasa eto fa len'olona rehefa manao de tonga aloharany tsy miteny de tonga de manao de fantatry ny olona le ay ve ka nisy an'izany orinasa natsangana zany ka tarianalina fa nareo kosa varina de izay rehetrarehetra izay no mila amboarina sy atsaraina fa mazava ny be deabe ny zao ny olona mpanaradianareo efa tena efa miataka efa be deabe ny miala efa be deabe miala ary eo ny sasany efa le manadio tena de ao ny sasany efa le manomboka le tsy raha vao le olona lefa mitatatata zay izy miteny foana nefa n'izy tsy titinina akoriny mihinana foana izy nefa n'izy tsy ena tsinoana misotro foana izy nefa n'izy tsy mangateta ary izy de miteny foana nefa n'izy tsy titinina akoriny ny zavatra tiana ho resana ao anatin'le sehatra eny tsotra sy mazava ny amin'ny hoe mieritrereta raha ohatra ka ny olona ao anatinareo nefa manomboka miala tsy kelikely manomboka mangina tsy kelikely satria mahita le fitsokany rivotra amin'ny fihetsiketseham-bahoaka ny velany any teto Madagasikara nefa nisy foana zany de tokony alaina tahaka sy alaina lesona zany hoe inona le olana ao anatin'ilay izy de rehefa misy foana ny olana ary misy foana koa mivaolana de mametraka mihitsy ny hoe tia marina moa zany le olana de ty zany mivaolana apetrako ao anatin'izy ity mba isililay hoe fiadanan'lay vahoaka ao aminy mosaro ny fahavaloko hoe andrianam-pomerina ary ny ranomasina ny valam-pariako rehefa nisy ny fahampanjaka zany napetrany teto rehefa napetraka indray ny repoblika voalohany de mbiasan'ny faharoa tsy sanikasika zany faritra zany zay sopotra teto Analamanga manko n'izy ty fa tsy hoe Tananarivo ny telo lanera satria io anisan'ny tena hoe namokatra vary teto Analamanga tamin'ny akapobe nanana ny ambiampy ny vahoaka teto Analamanga ary nanana sopotra ny tehirizana an'le vary reny ny vahoaka teto Analamanga fa indrisy fa io moa zavatra misy ko inona tsony ny azo atao zay ve zany sisany zavatra valibabena ao anatin'ny zavatra zay ataon'ny mpitondra ho amin'ny ankehitriny zay le malaza saina maneritreritra atsika foana ny zavatra zay iainana rehefa mametraka be deabe any teto reo zavatra atao reny ny rehefa tonga etiny mpitondra de miteny nahita le tarian'le firenena tariananiny zay de tsara lisy jereo tsara le fomba firesany rehefa tonga eny serana mpiaramanidiny resa-pirenen'ny vato izy fa ataotsika eto de manao izy hitatsika tsara ka mahazavatra ataony fa izao zao de samy kepoka de samy manaraka amin'ny vaovao am'izay iraisam-pirenena hoe fa hoana marina moa ty fihetsehana ao Nepal ty enjana le izy le vahoaka zany ao anatin'ilay sehatra aika ane ka tsy ho tonga am'izany tsika nefa ny sasany ihany koa de tsy fantatra ny anatintsika ala-pieritrretany any ny hafa ihany koa mody mangina tsy miteny ny sasany tsy miady nefa ny kobay akelika ihany de ny hafa mpanaradia tsy akilany teny hoe zay tratra farany eo zany iny tantara iseo rapitso hoe de izay zavatra rehetrarehetra zay mila apetraka mazava zany de nizao iza ny tratra farany ao anatin'ilay izy inona marina moa ny antony tena oatra zao sotra zao nefa tokony ho vita ihany rehefa misy ianao any zao ny tsotra ny le izy rehefa ianao ny nametraka an'le olona teo le olona tsy navita andraikitra ina moa ny tsy analana an'le olona eo an'le toerana mazava be andre zany ary rehefa manala an'le olona eo an'le toerana ka hita ka ninam-bolam-bahoaka ohatra nareo le manolana lalam-panorenan'io ihany anie vo olana tanteraka zao lalam-panorenana ao amin'ny ankehitriny kinona tsiny moa vo hitsakitsaka tapon-doha nefa ny dia nylazaina tetsy amin'ny kianja amin'ny mamasina fa dia minina aho de izay ny zavatra misy
de avy rehefa tonga eo an'le toerana de lazaina fa anao vely rano a reny zavatra teneniny reny misy asiny avokoa reny fa tsy hitsy mivava de atao lasa manody reny satria tsy nisy olona mihitsy nanery tsy nisy olona mihitsy teo nanambana basina nitarika tamin'ny rojo vy fa izay le izy minina finiavanao zany lay nanao an'ilay izy de jereo avokoa ny vahoaka malagasy manerana Madagasikara fa ao ny olan'ilay vahoaka malagasy efa averimberiko eto foana ao anatin'izany ny olana de tsotra mijery ianao nisaparitra inona le olana isaparitra aloha anaraka faingotsika de toizantsika zay raha tovinariva Savon de toilette classique white. Antibactérien, antiseptique. Mitaiza ara-pahasalamana ny hoditra. Tsotra ny fampiasana azy. Hosory savony classique white, ny tarehinao sy ny vatanao. Avelao ilona mandritra ny 3 minitra, izay vao kobaniny. Savon de toilette classique white, manazava ny hoditra, manalefaka ny hoditra, manadio ny masokoditra, manamandana ny hoditra, manome atandrana ny hoditra. Savon de toilette classique white. Bimpindray ny ferrany eto mivalamivali-polo tebokavaly. Hoanao ihany, hoanao hatrany. Koro FM, la radio active. Makasitraka manokana nisy Ismail Abdallah Lala amin'ny fampitana izay feo izay efa tonga any amintsika tsararay avy any hatrany ampitan-dranomasina ihany koa rehefa tsy vitanareo mpitandro ny filaminana lay misahana ny filaminana matoa nisy sy ny fanadiadiana matoa tonga eto ny FBI zany raha ohatra hoe misy marina le FBI de tsy mahavita azy zany tsika tokony homenatra zany tsika rehefa tsy vita ny mpitsabo ny fahasamalamam-bahoaka ny raha tsika nahita ny zavatra misy amin'ireo tratra ny fanapozinana sy ny loza maro isan-karazany sy ny aretina vokatry ny zava-misy ka mahatonga atsika mivadika io tsabona ny ampitan-dranomasina de mieritrerety ianareo rehefa tsy vitatsika manodina ny herinaratra intsony fa mbola anodina n'ilay milina lehibe zay mbola tsy zakany tatezana eto defa tena zay eto amintsika zany mbola misy vola ambony panga indray zany nanamafisana an'ireo tatezana 13 reo eritreretintsika le tatezana teo zany mbola namafisana satria tsy mahazaka an'ilay zavatra eritrereto hoe manafatra zavatra ve ianao de mbola hitondra le zavatra afarana hoe amahany olana amahany le alasahirana nefa n'izy mbola mitondra olana lehibe sy mbola mandany vola be indray hoe amafiso areo le tetezany reto volany zany mifanamafisana tetezany zany hoe tsy hoe amafisana fotsiny hoe asivo boiron de ohatran'le manao safodazy le boiron be tsy zany anie de eritreretintsika an'izany zany de zay reo vao taterina am'izay azosika antoka avy fa tsy sobanga reo milindreo tonga eny amin'ny faritra le atao hoe ambombanambola fa maninona raha itedavana toerana anankiray ohatra hoe mandeha indray mandeha de misy tatezana mazaka io de mandeha ihany aloha aty an'le tsy mazaka voalohany miainga any Tomasy ny terenikeo ajanony eo daholo rehetrarehetrareo eo am'izay ny amboarina izy rehetrarehetra installena alefa am'izay ny fil maro isaka andrangah atao de vita fa lasa lany andro am'le zesta teknika tsika hoe anao an'izao aza de lany andro am' zavatra tsisy dikany lasa le kobaka ambava mibetsaka lasa isaka za zany raha teo aloha rehefa mieno any mpitondra de ohatrany hoe mavelombolo zany
fa izoa rehefa mento io sako angara mbola misy fifidianana raha ve am'izao fotoana izao so de mba efa mahatsapa ran'izy ireo hoe ho tapitra odoa zany de isy ny fifidianana eto amintsika de efa mamolavola olona so de mba izay ary le eritreritrareo de mametraka ianareo mametraka an'zososy zao fa raha za zao ny tonga eo am'le toerana de tsy ilaiko mihitsy nireo ameko an'le mpivarotra viary ireo de aleo manafatra mihitsy sy manao vaovao ho amin'ny fanamafisana ny andekaleka ohatra amin'ny fanovozana tanteraka ny any voibe sy any saofika zany nefa tetika asa efa nataon'ny rajonaro mampianiny efa mipetraka zay fa le izy oa ao anatin'le ampipodisy toerana misy alizy hoe efa nataony konanina zao lalana teria rokady navadikinareo misy an'le PK0 nge tsy sorany de lasa PK0 koa le soratra be hitakeo de aiza ihany de very ny olona zao am'izao fotoana izao manao fotoana ampifankaty eo amin'ny PK0 ny fotoana le PK0 alle anankiray eto soarano PK0 alle anankiray satria izy avy any avaradrano ery ambody fasina samy PK0 reo konareo namorona aniko de very le mpifankaty de mba live sara le PK0 anao de samy manao selfie de samy avoaka an'io le samy PK0 io zany diso de ny zavatra misy re olona zay le zavatra le tenenina hoe any le tena le mamahaly ala sahirana raha isolika le 100 litatra ampidonana le teleferika io raha nirotsaka tanteraka tao anatin'ny jiramaty zany iny fa mety tsy navaivay oatra zao ianareo mpitondra mahita an'izany hoe 10 camion be zao miala eto analamanga makany Mahajanga manjavona le solika aiza misy en'izany nareo ihany mahita an'izany tsisy nafantatra an'izany zao raha tsy nareo nitondra ny teny an'izany hoe zany ny zavatra misy